Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout va bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le son du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, tu conduis mes pas. Tu me combles de tes richesses. Dans ton grand amour, chaque jour, tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, quand enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos, quel repos, oh, quel repos, quel céleste repos,
Aleloia, aleloia. Mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio alakamisy 9 ny volana May 2025. Ry ava-malala amin'ny tompo raha ianao ny rahateo dia manambarany amin'ny hoe tsy misy miadana ka afa-po. Ary ny hira ray teo aloha dia raha ianao ny feon-kira dia ireo hira roa ireo dia hira mitovy izy ireo fa ny tonony ihany no tsy mitovy izany. Ilay teny amin'ny teny vazaha dia hoe quel repos céleste, tena hoe tena fitsaharana any an-danitra. Aleloia. Ry havana, tena manam-pitsarana marina ve ny fifanahintsika tsirairay avy? Enganeka tena anam-pitsaharana ny fanahinao ary tena ho tafiditra any an-danitra ihany koa isika tsirairay avy. Satria izay no tokony hirizanak'olombelona eran'izao tontolo izao. Ry havana hivavaka aloha isika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny famindram-pony mbola ahafahantsika mivavaka toy izao. Tena mampahery anao mihitsy aho ko ahery hivavaka satria zava-pohana ny fiainantsika, na inona plasy misy anao, na inona fiainanao dia tsisy zavatra avoavonjy antsika afa-tsy Andriamanitra rery ihany, Jesosy rery ihany. Na inona zavatra tadiavintsika ety ambony ity tany ity, na ataontsika zany, na ny fiainantsika izany, dia tsisy lalana hafa mankany an-danitra afa-tsy Jesosy rery ihany azahoantsika famonjena. Hivavaka aloha isika idiran'Andriamanitra, dia avy eo isika andray ten'Andriamanitra foy dia etintsika amin'ny fibebahana izany dia vavaka antsika ny tenin'Andriamanitra izany. Vavaka isika, oka ianao andray koa anjara hivavaka satria ny tompo iaino anao izy rehefa mivavaka ianao amin'izay tena ho tsapanao, fa raha mivavaka ianao dia mahazo hery ihany koa ianao raha mivavaka, ka tena
mianara mihitsy mivavaka izany. Isika tsiraray avy dia tsy mahay mivavaka, tsy mahay manatona ny tompo isika, fa izy no manomery antsika, ny fanahy no miasa arakaraka ny azotoantsika mivavaka dia manampy antsika koa ny fanahin'ny iray. Ataovy ny vavakanao miderahan'Andriamanitra ny amin'ny fitiavany nazahoantsika izao fotoana izao fa antsika mivavaka eo anatrehany. Mivavaka isika tompoko. Sotranao zay ray malala ho noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao ray, satria ray malala ho mandalo ihany izay ety, misaotra ray satria mbola velonaina izay, mbola afaka miantso ny anaranao, mbola afaka tompo hibebaka amin'izao andro alina mangina izao. Ianao no Andriamanitra tsara indrindra, ianao no lehibe indrindra, ianao Andriamanitra dia tokana ianao no mpamonjy tonga lafatra Jesosy io, ary tsy misy toanao. Eny izay ety ambony tany dia tsy afa-po amin'izay zavatra iananay izay, fa ny mahafa-po anay tompo dia ny ho any an-danitra Jesosy io. Engany mba tsy ho diso lalana izay tsiraray avy, fa tena handroso tokoa ho any aminao, satria ity izay dia mandalo fotsiny ihany, fa ny an-danitra no mandrakizay. Ka manasa anao zay ray malala ho, no Andriamanitra miteny, Andriamanitra mahita, Andriamanitra ny akaiky sy ny alavitra ianao. Manasa anao zay ray malala ho. Oky ianao hijery anay tsiraray avy, oky ianao hiaino ny vavakanay tsiraray avy, oky ianao hiaino ny fitalahoanay tsiraray avy, oky ianao hamindra fo aminay tsiraray avy fibebaka izay rehefa avy eo. Ka mangataka ny hery avy aminao zay Jesosy io. Oky ianao hampifoha ny masom-panahinay. Manasa anao zay tompo, ampianaro izay, avao zay milalan'ilay fanahy masinao. Ka oky ianao fanahy masina ampianatra anay tsiraray avy, anavao anay tsiraray avy, mba hananjara any an-danitra izay, mba hazo lova any an-danitra izay rehefa tonga ny fotoana, satria mandalo izay ety. Vovoka izay, eny vovoka mandehandeha izay, fa ny aminao no fanirinay atongavanay. Ka mangataka ny fanatrehanao Jesosy, oka ny fanahy masinao no hitari-dalàna anay tsiraray avy. Oka koa anao Jesosy hampangina ny kotaba rehetra amin'ny toerana misy anay tsiraray avy. Ka amin'ny anaranao Jesosy avy a Nazareta no andidiko sy androako ny samaty Satana rehetra, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay zany, fa adorako amin'ny ranao zany Jesosy, le voloko amin'ny ranao Jesosy, tsy hanan-kesa ny tovana maintsy fa miala izany, ary miala ny mpanakorotana rehetra, miala ny kotaba rehetra, ravana amin'ny ranao zany Jesosy, le vonona amin'ny ranao zany Jesosy, oka anao tompony hiteny aminay, oka ny fanahy masinao ny hampianatra anay, oka anao anakombona ny kotaba rehetra izay mitady hanafika anay Jesosy, ka tsy manan-kery izany, fa adorana amin'ny ranao zany, adorana amin'ny ranao Jesosy malala, fa oka anao tompo no hiasa amin'izao ora sy fotoana izao. Ka misaotra anao zay Jesosy malala ho, tafio ny herinao izay, tafio ny herinao, tafio ny fanahy masinao izay azo hery, ary atanjaka tsara ra-panahy ao aminao. Ka misandrata Jesosy amin'ny fiainanay, misaotra tompo, ampianaro izay, ampibebao izay Jesosy eo, ka mitongava Jesosy, mitongava tompo eo aminay tsiraray avy. Misaotra Jesosy eo. Aleloia, ny voninahitra dia ho anao ihany ray malala, hatramin'ny taloha indrindra, tsy ankehitriny ary mandrakizay dory. Amen. Amen. Izao tsika zany dia andray ten'Andriamanitra fohy alohantsika hibebaka. Ny ten'Andriamanitra izay henoko teo zany dia henoko ny fanahy masina, ny teny hoe ny teny zany henoko hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Izay zany no henoko zany teo. Manambara izany aloha voalohany indrindra dia tena hoe mila ny tompo zany isika. Mila ny tompo zany isika. Izay zany no henoko teo. Ohatrotra zay ny henoko teo hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay zany tsika manao na inona na inona izany. Tena mara zany tompoko, tena mara zany. Isika dia mieritreritra hoe mahavita tena. Tsy mahavita tena isika. Tsisy mahavita tena isika olombelona ety ambony ity tany ity. Ary ny olombelona takantsika ini koa dia tsy afaka hanavotra antsika amin'ny olana rehetra izay misy amin'ny fiainantsika. Fa ny tompo irery ihany. Amen. Izy irery ihany. Horaisitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jaona io, Jaona 2:10. Jaona 2:10, tsy hovakintsika manontolo zany fa horaisitsika ny amin'ny 9 voalohany ka hatramin'ny 9 fahavalo ihany.
Jaona 2:12 ka hatramin'ny 9:9. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra dia hoe ny tena voaloboka. Efa niverina teto ny ito teny ito fa ny fanamasina no manome dia horaisitsika satria misy tiany foana zany amboarina amintsika tsiraray avy rehefa manome teny izy ka na inona teny voaraintsika na miverina raha le izy dia isaorantsika ny tompo foana satria izy no manamboatra antsika zany. Jaona 2:12 ka hatramin'ny 9. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izao no tena voaloboka, ary ny raiko no mpamboly. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia dioviny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rahateo ianareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo. Tomoera ao amiko, ary izao ao aminareo. Tomoera ao amiko, ary izao ao aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy, raha tsy mitoetra amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy mitoetra ao amiko. Izao no voaloboka, ianareo no sampany. Izay mitoetra ao amiko ary izao ao aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy mitoetra ao amiko dia ariana eny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angonina izy ka atsipy ao amin'ny afo dia ho may. Raha mitoetra ao amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Amen. Tsara be le tenin'ny Tompo. Eto dia Jesosy no niteny teto zany. Izy zany no nanambara tamin'ireo mpianatrany an'io teny io. Raha laintsika sary an-tsaina dia ny Tompo mihitsy no niresaka zany teny amin'ireo mpianany momba an'io teny io. Nanambara zany Jesosy fa isika izany raha misaraka aminy, satria koa dia mpianatry ny Tompo koa zany tsika, zany hoe ny mpianatry ny Tompo efa tsy eto intsony eto ambonin'ny tany, ireo izay niaraka tamin'izany tamin'izany fotoana izany, fa isika ty aoriana zany izay nahazo ny tenin'Andriamanitra dia lasa mpianatry Jesosy. Dia isika indray zany no ambarany Tompo eto hoe fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Zay le amin'ny 5. Amen. Isika zany raha misaraka amin'ny Jesosy dia tsy mahay manao na inona na inona. Isika indraindray hoe mieritreritra hoe haintsika ny zavatra rehetra, na hoe ho tafavoakintsika ny fiainantsika, hibebaka itsika rehefa avy eo. Nefa ny zavatra tsy tsapantsika dia Andriamanitra miondrika mijery antsika zanak'olombelona ary miandry antsika ny Tompo mba hiverenantsika aminy. Tiany Tompo zany isika tena hoe ankatoa azy, satria raha tsy mankatoa azy isika fa mankatoa ny tenantsika aloha, satria mantsy tsika olombelona ny tena zavatra mahazo antsika voalohany indrindra dia le hoe za andray ny amin'ny autorité amin'ny tenantsika manokana tsika, zany hoe itsika aloha hoe izay tiantsika atao. Tena mampalahelo zavatra miseho eran-tany fa tena betsaka mihitsy na ny tanora na ny lehibe tena hoe mieritreritra hoe ny tenany irery ihany no fantany. Betsaka ny latsaka anatin'izay zavatra izay, fandrika lehibe nefa izay zavatra izay. Tena mieritreritra hoe tsy mila ny Tompo, alako zany ny olona fa hoe tsy mila ny Tompo, satria erantsika mahita ny fiainana eto ambonin'ny tany fa ny olona dia maro nefa samy mandeha irery zany dia mieritreritra ho an'ny tenany ihany. Nefa tena fandrika be satria isika dia mila ny Tompo, mila ny Jesosy Tompo isika. Na inona ataontsika, na aiza le antsika
dia oko tsapantsika fa tsisy fiarovana hafa, tsisy famonjena hafa akoatran' Jesosy zany. Zay zavatra ampiasain'ny olona zay manompo sampy na zavatra hoe tiany mihoatra an' Jesosy io na inona hoy aho dia fandrika avokoa zany rehetra izany satria mamatotra an'ilay olona anankiray izany. Mila zany tsika tia mametraka an' Jesosy aloha indrindra amin'ny fiainantsika satria ny tompo mihitsy no manambara amintsika zany iny hoe raha misaraka aminy zany isika, raha misaraka aminy isika dia tsy mahay manao na inona. Tena teneny mihitsy hoe na inona zany hoe zay zavatra rehetra izany tsisy haintsika atao avokoa rehefa misaraka amin'Andriamanitra isika. Tena fantatsika marina ve io Jesosy tompontsika io raha manompo ny tompo ianao? Tena fantatrao marina ve io Jesosy tompoinao io raha manompo azy ianao? Andriamanitra lehibe izy io ary Andriamanitra matahotra mihitsy. Tena hoe mila tsika mangovotra eo anatrehany fa tena tsy azontsika vazivaziana satria izy mahalala antsika mihoatra noho ny fahalalantsika ny tenantsika. Zany hoe isika tsy mahalala firy ny momba antsika noho ny fahalalàn'Andriamanitra ny momba antsika satria izy ny namorona antsika. Izy ny namorona antsika dia fantany tsara ny momba antsika tsirairay avy. Eto ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny Jona 1:10 dia niteny Jesosy, izy no niteny hoe 1 hoe izao no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboly. Hitanareo zany? Eto efa manambara sahady fa miteny zany Jesosy fa izy no voaloboka ary Andriamanitra izany no mpamboly. Andriamanitra izany no mpikarakara zany fa Jesosy zany ilay voaloboka. Raha nijanona hatreo fotsiny ny teny dia hafa izany. Fa tsy najanony tompo hatreo ny teny fa ny teny lehibe izay nambarany hony avy eo dia ny teny izy fa misy zany ny sampany amin'ilay voaloboka. Izy ilay voaloboka dia misy zany ny sampany. Dia jerevo ny teny Jesosy hoe ny sampany rehetra eo amiko, zany hoe eo aminy izany, zany hoe misy sampany zany eo amin'i Jesosy. Dia teneniny hoe ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny. Zany hoe esoriny, izy tsy miteny hoe esoriko fa esoriny, esorin'Andriamanitra izany. Izay sampany rehetra tsy mamoa eo amin'i Jesosy. Ry havana mampatahotra izany. Tena mampatahotra izany. Tsy isika akory no hoe hiala amin'i Jesosy fa Andriamanitra mihitsy no manala antsika amin'i Jesosy raha ohatra tsy mamoa zany isika. Tena mila antsika mitandrina mafy dia mafy. Miteny mihitsy ny tompo eto hoe ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny. Zany hoe hitan'Andriamanitra zany ny momba antsika rehetra. Hitan'Andriamanitra zany ny fomba antsika rehetra. Raha tsy mamoa isika dia tsoahany, alany eo amin'i Jesosy. Mampatahotra izany. Dia hoy ny teny tompony toy izany hoe fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia dioviny mba hamoa bebe kokoa. Amen. Io zany dia manambara zany ny tompo eto hoe isika izany sampany eo amin'i Jesosy ka raha mamoa zany isika, dia rehefa mamoatsika eo amin'i Jesosy dia diovin'Andriamanitra izany mba hamoa bebe kokoa. Ahoana moa ilay hamoa eto? Isika izany dia tokony hiova tanteraka mihitsy isika rehefa ao amin'i Jesosy satria rehefa sampany amin'ny voaloboka isika dia tokony mitandrina ny tenantsika amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Satria Jesosy tsy petaka mihitsy amin'ny zavatra ratsy Jesosy satria izy masina. Izy ilay tena voaloboka, tsy afaka mihitsy ohatra hoe paoma no mipetaka amin'ny voaloboka na hoe manga no mipetaka amin'ny voaloboka, fa tsy maintsy voaloboka ihany ny sampany izay mipetaka amin'ny voaloboka. Dia isika sampany dia tokony ho voaloboka
tahaka an'i Jesosy koa. Fa raha tsy voaloboka zany isika amin'ny sampany dia tsoahan'Andriamanitra dia ariny izany. Tena zava-doza izany. Andriamanitra no mahita antsika, ka raha ohatra isika ka sampany mamoa, izany hoe mankatoa an' Jesosy, manaja an' Jesosy, manaraka ny didin'Andriamanitra, dia eo ny tompo, eo ny ray, eo zany Andriamanitra no anadio antsika mba hamoa bebe kokoa isika. Amen. Tsara be ny ten'Andriamanitra. Andriamanitra manadio antsika mba hamoa bebe kokoa isika raha ohatra isika ka sampany eo amin'i Jesosy zany. Izany hoe mankatoa an' Jesosy hoy aho, ary koa manaja azy. Jereva amin'ny 1:20 eo amin'ny toko 7:10, afaka mijery ianao amin'ny côté eo fotsiny amin'ny baibolinao dia hitanao hoe mila antsika tena mankatoa an' Jesosy. Hoy ny teny Tompo akiko amin'ny anarany ao amin'ny Jaona 10:10 zany azafady Jaona toko 7:10, hoy ny teny Tompo akiko amin'ny anarany hoe izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy, ary izay tia ahy no tia ny iraiko, ary izao ho tia azy ka iseho aminy. Amen. Hitanareo, tsy maintsy isika manana ny didin'Andriamanitra ary mitandrina izany. Mitandrina izany. Manaraka ny lalan'i Jesosy isika. Fa tsy akory hoe intsika hoe sampanefantsika miteny ratsy be, maloto fiainana be, tsy ao amin'i Jesosy izany. Fa eo zany le hoe alan'Andriamanitra dia ariny. Raha hitan'Andriamanitra fa sampany ratsy, ohatra zany hoe voaloboka loha na voaloboka misy biby koa, dia ho tsoahan'Andriamanitra isika. Tsoahany dia ariny. Misy voaloboka eo ato an-dakoronay zany. Dia zany rehefa ohatra ka maniry, satria zao mbola tsy nivoaka zany ny rava, satria mbola vao nivoaka ny hiver zao dia mbola tsy misy feuille zany, satria mbola anatin'ny printemps zao ilay ity zany. Dia rehefa vokatra zany ny voaloboka ao an-dakoro zany dia rehefa ohatra ka manala an'ilay voaloboka ahako, dia misy amin'ilay voaloboka, misy efa potika amin'izy le mipetaka amin'ilay vatany iny amin'ilay sampany voaloboka iny zany misy amin'ilay voaloboka, misy maina amin'ilay mikambana amin'ny voaloboka iny, misy mbola maitso, ary misy koa tena hoe miforiporitra kely, tena hoe potika mihitsy zany, ary misy koa misy biby. Zay zany le eto, zay zany le araka ten'Andriamanitra eto hoe esorina zany izay tsy mamoa, tena esorin'Andriamanitra izany. Fa zay tsara kosa zany izay mamoa kosa dia diovin'Andriamanitra. Ohatr'izay le izy, araka teneniko hoe ilay voaloboka ao an-tokotany rehefa mamokatra dia ohatr'izay koa. Dia diovina le izy, dioviko zany le izy na avelako kely aloha eo amin'ny masoandro eo hivoaka zany le biby, ampovoanimbon'ilay sampatsampan'ilay voaloboka. Nefa ny avy eo tsy maintsy alako ihany koa ilay potika amin'ilay voaloboka, satria ahoana ny hinananao voaloboka potika na voaloboka maitso. Zay le izy. Andriamanitra zany mahita tsara mihitsy hoe ohatrany ahoana moa tsika hoe hipetaka amin'i Jesosy. Sao dia ilay voaloboka simba isika, na voaloboka tena hoe mata isika, izany hoe tsy mamokatra, tsisy azo anaovana azy na inona na inona. Dia izay mahatonga ny tompo zany niteny eto amin'ny 9:7 eto hoe efa madio rahateo ianareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo. Hitanareo zany ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'ny tompo izay no ampadio antsika, satria ny teniny izay arahantsika ny tenin'i Jesosy zany, satria izy ilay filazantsara, izy ilay teny tonga nofo, tsy maintsy izy no arahantsika. Dia ny tompo irery ihany no afaka topointsika, fa tsy akory hoe hanompo ny tompo isika nefa antsika tsy voaloboka mipetaka aminy, fa mipetaka amina zavatra hafa. Fa Jesosy irery ihany no voaloboka ahafahantsika hipetahana izany. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra, tsika zany sampany, izy no voaloboka araka ny teniny eto.
dia ny tompo zany ny teny hoe efa madio rahateo ianareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo. Ny teny rery ihany no tokony enontsika. Dia hoy ihany koa ny tompo 14 hoe tomoera ao amiko ary izaho ao aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy raha tsy mitoetra amin'ny voaloboka izy, dia ho toy izany koa ianareo raha tsy mitoetra ao amiko. Hatreo aloha, hitanareo zany miteny zany Jesosy hoe mitoera ao amiko. Tsy maintsika zany ao am' Jesosy ary izy ao amintsika koa zany. Tadidio tsara fa ny tenin'Andriamanitra manambara hoe tsy mihaino ny mpanota Andriamanitra. Zany hoe raha mpanota izany isika dia ny tompo zany tsy mitoetra ao amintsika ary tsika tsy ao aminy. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra, tsy mihaino ny mpanota izy, zay tsika nibebaka rehefa avy eo. Tsy maintsy zany isika miala amin'ny ota ratsy rehetra satria tsy afaka hitoetra amintsika mihitsy ny ray. Araka ny teny vakintsika teo raha manana ny didiny isika ka mitandrina azy, dia izay no ambaran'ny tompo hoe tia azy zany. Tia anazy tsika zany tena hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra. Ary izy koa zany tia antsika zany. Araka teny hoe ary izay tia ahy no tia ny raiko. Tia ny ray koa zany, tia ny ray koa zany izay tia azy. Ary izao ho tia azy, zay le hoe tia antsika koa zany Jesosy rehefa tena hoe mitandrina ny didiny isika. Dia zay mahatonga ny tompo miteny zay mahatonga ny tompo teny 14 hoe tomoera ao amiko, tsy maintsy ao aminy isika ary izao ao aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy. Tena marina zany. Ahoana moa ny ahafahan'ny sampana voaloboka hanirirery? Raha ohatra ka tapahantsika ny sampana azo anankiray, na tsy voaloboka raha io fa zay azo fantatra anao. Raha ohatra tapahantsika tsy azontsika tsony no mamboly an'iny. Raha ohatra tapahantsika amin'ny sisiny le izy, tonga dia simba tanteraka ilay hazo zay tapahantsika. Eto zany mazava tsara mihitsy hoe araka te tompo hoe tomoera ao amiko ary izaho ao aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy raha tsy mitoetra amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy mitoetra ao amiko. Amen. Ry havana, tsy ho hisy zavatra vitantsika na inona na inona ary tsy azo famonjena isika raha ohatra misaraka amin'i Jesosy. Tsy ho tafavoakintsika amin'ny fiainantsika na oviana na oviana raha misaraka amin'i Jesosy. Tsy maintsy isika mitoetra ao aminy. Izy mihitsy no miteny hoe tsy maintsy mitoetra ao amin'i Jesosy isika. 15. Izao no voaloboka, ianareo no sampany, izay mitoetra ao amiko ary izao ao aminy dia mamoa be izy. Amen. Hitanareo zany, izay le izy. Ny tompo izany no voaloboka ary isika izany no sampany, izay mitoetra ao amin'ny tompo zany ary izy ao amintsika izany dia mamoa be zany isika. Tsy maintsy zany isika mipetaka amin'i Jesosy. Tsy maintsy. Jerevo ny sampany. Raha mijery sampana azo isika dia hita hoe tsy natambatra ireo fa mipetaka. Avy ao amin'ilay voaloboka mihitsy ilay izy no mivoaka zany ny ratsany fa tsy zavatra napetaka akory. Izany hoe rehefa ao amintsika zany Jesosy, rehefa mankatoa ny tompo isika dia lasa teraka vaovao indray, lasa olom-baovao ao amin'ny tompo. Ary io le hoe tafio Jesosy Kristy, tsy maintsy mitafy ny tompo isika mba tsy hatateraka ny filany nofontsika. Mila antsika tena hoe mitafy ny tompo. Izay le hoe niara-maty tamin'i Kristy tamin'ny batisa fibebahana ary niara-velona taminy ihany koa. Niara-maty taminy ary niara-nitsangana taminy ihany koa. Tena hoe lasa olom-baovao, fiainam-baovao. Tsisy mihitsy zany manambara hoe zahako zanak'Andriamanitra ahako manaraka Jesosy nefany tena fiainana tsy araka ny tenin'Andriamanitra ny ainan'ilay olona. Rehefa hoe voaloboka antsika amin'ny sampany voaloboka Jesosy dia tsy maintsy toy ny fiainan Jesosy no fiainantsika. Fa tsisy mihitsy hoe tsika miteny hoe sampantsika ao amin'i Jesosy
nefa ny fiainantsika fiainana tena maloto be, mbola ao ny fijangajangana, ao ny fifosana, ao ny fangalarana, ao ny fanaratsiana, ao ihany koa ny ambalina sy fitrotoka sy ny sigara. Tsy sampany amin'i Jesosy mihitsy izany. Manala baraka an' Jesosy izay miteny hoe sampany amin'i Jesosy no zanak'Andriamanitra nefa ny manao fiainan'izao tontolo izao. Tena manala baraka an' Jesosy izany. Ary ilay olona ihany no voamafy. Raha ohatra ka miteny hoe zanak'Andriamanitra ako mino an' Jesosy mivavaka amin'Jesosy nefa ny fiainan'ilay olona tsy araka an'Andriamanitra, dia mamita tena ihany ilay olona satria izy ihany no voamafy, izy ihany no very. Ka tena mila mitandrina mafy dia mafy isika satria iseho miharihary anatrehan'ny Tompo ny momba antsika tsiraray avy, tsisy azo afenina rehefa tonga ny fotoana hitsaran'Andriamanitra antsika, rehefa tonga ny fotoana hatongavantsika eo alohan'ny Tompo. Dia amin'ny 5 ihany io ilay teny fanahy masina henoko teo hoe fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Amen, zay ilay izy. Raha misaraka am' Jesosy isika dia tsy mahay manao na inona na inona. Tsy haiko ry havana ny momba ny fiainanao, fa izahako rehefa tena hoe midera an'Andriamanitra, indraindray hoe mieritreritra ny Tompo dia tena feno fifaliana be mihitsy ny foko, tena faly manana an' Jesosy. Tena tsapako ilay hoe fiadanam-po ilay hoe be. Tena hoe tonga amin'ilay takan'ira teo hoe tena fitsaharana any an-danitra. Maniry mafy mihitsy izany, maniry mafy. Arak'ilera koa hoe tsy misy miadana ka afa-po. Tsy afa-po mihitsy ka amin'ity fiainana ity, fa ny any an-danitra no afa-po antsika. Izay ilay hoe mba irio ny ainanantsika an' Jesosy. Tena fahasambarana ny manana an' Jesosy. Tsapako mihitsy ny amin'ny fiainako teo aloha, tsoroko aminareo fiainako teo aloha tamin'izako mbola tanatin'izao tontolo izao sy amin'ny fiainako izao miaraka amin'i Jesosy. Hafa ilay fifaliana ianako amin'izao sy fifaliana ny ianako teo aloha. Ny teo aloha dia anatin'ny fahajambana, meme foana amin'ny zavatra tsisy dikany, zavatra mandalo amin'ny fiainana, fa tsy tonga saina amin'ny zavatra loza miseho. Izay ny fiainana teo aloha. Satria vao fitaky Satana dia mieritreritra hoe zava-tsoa ny iainana nefa ny tena hoe elo no misokatra eo aloha ampianjeranao any amin'ny fahaverezana. Izay ilay fiainana izao tontolo izao. Fitahany fahavalo, fa ankehitriny mandinika tsara, matsapa tsara tena hoe inona moa zavatra soa azo tamin'ny fiainana teo aloha. Fa fahaverezana no nahazo ny tena raha ohatra ka nitoetra tanatin'ny faharatsiana rehetra. Jesosy tena hoe mamindra fo amintsika izy izany. Fa raha ny fiainana teo aloha no hoe mahasambatra antsika, tsy fahasambarana izany, fahasambarana mandalo izany. Tena mandalo. Fa ny ao amin'ny Tompo no maharitra mandrakizay. Tena maharitra mandrakizay ny ao amin'i Jesosy. Izay ilay hoe fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Izay ilay fiainana teo aloha. Miteny hoe vavaka nefany tsy tao amin'i Jesosy mihitsy. Lany ny vola aman-karena, lany amin'ny havizanana ny fiainana, atao zao ty rehetra zao nefany tsisy fahafaham-po. Tsisy fahafaham-po, izay ilay izao tontolo izao. Izay ilay misaraka amin'i Jesosy izay. Kanefa rehefa ao amin'ny Tompo isika, na dia tsisy vola ry an-tanana, na dia kely ara vola tanana, na dia vary maina raha ohatra no hohanina, dia fifaliana ny ao anatin'ny fo ary tena fiadanam-po. Izay ilay ao amin'i Jesosy. Izay ny ao amin'i Jesosy. Ka tokony ho tsapantsika mihitsy hoe hafa mihitsy ilay hoe miaraka amin'i Jesosy sy ilay hoe misaraka amin'i Jesosy. 5 dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe raha misy tsy mitoetra ao amiko dia ariana eny ivelany tahaka ny sampana izy ka malazo, ary angonina izy ka atsipy ao amin'ny afo dia ho may. Amen. Hitanareo izany? Tena zava-doza be mihitsy. Izany hoe itsika izany raha ohatra ka misaraka amin'i Jesosy dia ny zavatra azo antsika izany tsika aloha tsy mahay manao na inona na inona. Dia manaraka an'izay izany dia raha tsy mitoetra ao aminy izany isika dia ariana eny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo. Tena malazo izany ny fiainantsika tanteraka. Tena mazava be ny ten'Andriamanitra. Ary angonina izany izy ka atsipy ao amin'ny afo dia ho may. Izay ilay izy. Io ilay afo be io. Io ilay afo be io.
tsisy ilaivana azy intsony ny sampany voaloboka na ny hoe sampana hazo rehefa maina, fa angonina dia atao anaty afo dia maina. Zay zany le hoe raha misaraka amin'ny tompo isika dia vitatreo ny fiainantsika, tonga dia afobe no miandry, very tanteraka isika, tsy mahavita tena isika zanak'olombelona. Oka isika nehitry tena ambany dia ambany ho an'i Jesosy, satria ny fahasambarana ho antsika ny niditra any an-danitra. Oka isika tena hoe hanetry tena mihitsy anatrehan'ny tompo. Oka isika tsy hitady izay mahafalifaly ny tenantsika. Oka isika hahankatoa an'i Jesosy, satria mazava tsara ny tenin'Andriamanitra, raha ohatra isika ka tsy mitoetra ao amin'i Jesosy dia ariana eny ivelany tahaka sampana isika ka malazo, ary angonina izy dia tsipy ao amin'ny afo dia ho may. Tena ho may, vitatreo mihitsy zany amintsika. Ry havana zavatra may fantatsika tsara fa tsisy azo raisina intsony, tsisy azo raisina intsony fa lasa lavenona, ary ny lavenona raha ohatra ka hoe tondrasana rano ny lavenona dia potika tanteraka, tsisy ilaivana azy intsony, manjavona tanteraka. Raha ny lavenona no misy rivotra tampoka tonga dia afaka manidina ny lavenona, tsy azo raofina intsony. Zay zany mahazo antsika zany raha ohatra isika ka tsy mitoetra ao amin'i Jesosy. Raha tsy mitoetra ao amin'i Jesosy, na hikolokolo ny tenantsika toy ny inona raha isika, na hikolokolo ny momba antsika tahaka ny inona raha isika, na ny fiainantsika izany, dia tsisy ilaina antsika izany raha tsy ao amin'i Jesosy isika. Tsisy ilaina antsika. Oka ho tsapantsika tsara fa ny vatantsika io dia vesta ny vatantsika, manteau ny vatantsika olombelona, fa ny ao anatintsika ilay fanahy, io no any an-danitra. Io no any an-danitra na ho any amin'ny afobe tompoko, satria ny fanahy dia tsy mba maty, ny fanahy dia tsy ho faty, ka tokony isika hanomana ny mandrakizay antsika, tokony hatahotra mafy an'Andriamanitra isika, satria izy no afaka mamono ny fanahy, ary koa afaka mamelona ny fanahintsika. Izany hoe afaka mahavery fanahintsika any amin'ny elo izy raha tsy mankatoa azy isika. Tsy azontsika vazivaziana Andriamanitra, fa izay afafintsika no jinjaintsika zanak'olombelona. Tsy azontsika vazivaziana io Andriamanitra io. 7. Raha mitoetra ao amiko ianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo, na inona fa ho tonga aminareo izany. Amen. Eto zany ten'Andriamanitra dia manambara andreo hoe raha mitoetra ao amin'ny tompo zany isika, raha mitoetra ao aminy zany isika, ka mitoetra ao anatintsika zany ny teniny, hitanareo zany, tsika ho ao, tena hoe hampiaritsika ny fiainantsika, tsy hangatakataka zavatra tsisy dikany isika. Amen. Fantatry ny ray zany, ny tena zanak'Andriamanitra, misy ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny vatan'olona anankiray, dia mahafantatra ny zavatra angatahany amin'ny ray. Aleloia. Fantatsika tsara ny zavatra angatahantsika amin'ny ray. Tsy tenitsika hoe ameo vilà Andriamanitra, ameo vilà ngezabe ohatra ny any Amerika, na hoe omeo fiara luxe be Andriamanitra. Tsy any mihitsy zavatra angatahany olona izay misy ny tenin'Andriamanitra ary misy any tompo ao anatiny. Isika mahalala ny zavatra izay angatahantsika amin'ny ray. Izay no mahatonga ny tompo miteny eto hoe raha mitoetra ao amiko ianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo, na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany hoe raha mitoetra zany ao amin'ny tompo zany isika, zay le izy teo, raha mitoetra ao amin'ny tompo zany isika, tsy maintsy zany ao amin'ny tompo, fantatsika tsara zavatra angatahantsika aminy, fa tsy hangataka zavatra tsisy dikany kory isika, zany hoe zavatry ny nofo zany, zavatra mandalo fotsiny ihany,
fa zavatra tena lehibe ny angatahantsika ho any amin'ny tompo ihany. Zavatra ho an'ny tompo ihany no angatahantsika, fantatry ny tompo izany. Dia eo zay izy miteny hoe dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Ry havana, misy ny olona mangataka vavaka amin'Andriamanitra dia tsy mety mahazo valim-bavaka dia mieritreritra hoe tsy mamaly azy Andriamanitra. Tsy mamaly azy Andriamanitra. Nefa indraindray mangataka diso isika. Ahoana moa no hanomezan'ny tompo antsika zavatra zay tsy ankasitrahany? Tsy tsika anie no mikomandy an'Andriamanitra. Izy no manome ny sahaza ho antsika. Omeny antsika zay mahasoa antsika. Fa tsy zay kory hoe tiatiantsika foana no angatahantsika. Fa matoa zay tsy omeny antsika zavatra angatahantsika dia tsy araka ny sitrapony izay. Tsy araka ny sitrapony. Misy ny olona lasa mananao foana mihitsy ahazo zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia izy ihany no vomafy avy eo. Izy ihany no vomafy avy eo. Ny tompo raha manome zavatra antsika izy ka tsy mitovy amin'ny angatahantsika dia misy antony izay. Satria tena zanak'Andriamanitra marina isika. Dia zavatra omeny antsika mihoatra lavitra ny nangatahantsika ary. Amen. Tena fiainako mihitsy zany. Tena mara zany. Zavatra tsy anatin'ny saiko ny amin'ny fitiavako ny tompo no nomeny ahy. Mihoatra lavitra ny amin'ny nangatahako. Toko izay tsika rehefa amin'ny Jesosy. Tsy araky ny fiheverantsika ny fiheveran'Andriamanitra. Tsika mieritreritra ohatra hoe ohatra zany resiko eto mangataka hoe bisikileta. Nefa ny tompo manome antsika fiara. Zay tsika rehefa amin'ny Jesosy. Mety mieritreritra mangataka tsika hoe fiara kely zany, tômôbila kely. Nefa ny tompo manome antsika camion. Zay tsika rehefa amin'ny Jesosy. Tsy hoe kory miteny hoe resaka materiel ny ambarako eto fa exemple hoy aho averiko tsara tena hoe ohatra ny ataoko fa tsy hoe kory hoe ay raha angataka tômôbila kely azy satria miteny mama Felicia hoe mangata tômôbila kely dia azo tômôbila lehibe, tsy any mihitsy tompo fa fanoharana ny ataoko. Zany hoe ny tompo manome mihoatra lavitra zay mihoatra ny fiheverantsika. Amen. Andiny fahavalontsika izao dia iomantsika hivavaka rehefa avy eo. Dia hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Averiko ny andiny fafito dia avakeo andiny fahavalo. Raha mitoetra ao amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba moaza anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Amen. Zay zany le izy. Tonga mpianatry ny tompo isika rehefa tena ao amin'ny tompo izany satria ny ray no anamboatra antsika, anadio antsika ary mba hamoaza antsika zany bebe kokoa zany. Dia ho tonga mpianatry ny tompo zany isika. Mba ankalazana ny ray. Hitanareo izany? Ankalazana an'Andriamanitra zay zavatra ataontsika. Fa tsy isika akory. Fa tsy isika akory tompoko. Ankalazana an'Andriamanitra na inona zavatra ataontsika. Tokony ho tsapantsika tsara fa izy irery ihany no tokony hisandratra fa tsy isika olombelona akory. Tokony ny tompo mihitsy no hisandratra. Tokony ny ray no hisandratra fa tsy isika olombelona akory. Ry havana, hibebaka isika. Hitondra ny momba antsika ao anatrehan'i Jesosy isika. Hivavaka isika ao anatrehany satria isika dia mpanota tsy mendrika isika. Ratsy isika tsiraray avy, tsisy mendrika akory. Enga anefa tena ho sampany isika, ho sampany ao amin'ny ray, ho sampany eo amin'i Jesosy satria izy ihany no ray. Ary enga eka tena hoe ho diovin'Andriamanitra isika mba hamoa bebe kokoa. Ry havana, mana anjara isika ety ambony ity tany ity. Mana anjara asa isika ety ambony tany ity. Oka isika tsy hoe olona tonga iaina fotsy ety ambony tany nefany
tsisy zavatra ataontsika fa tena manitra indrindra isika raha velona nefany tsy nahatody ny asantsika mba hodiantsika ny amin'iray. Ry havana, oka isika mba tena ho voninahitran'Andriamanitra ny fiainantsika sy izay rehetra ataontsika. Andohalika isika tompoko, andohalika isika angataka amin'ny tompo ny famindram-pony hibebaka eo anatrehany. Raha tsy afaka mandohalika moa ianao, raha tsy salama ianao, ny tompo no mahita, ny tompo no mahita. Fa raha afaka mandohalika ianao tompo, dia oka andohalika eo anatrehany seza fiandrian'Andriamanitra. Satria ny tompo dia mahita antsika tsiraray avy, na aiza n'aiza misy antsika dia hita ny tompo isika. Raha tena vavaka marina tokoa dia ny tompo mahita anao, ny tompo mahita ahy. Oka ho azy irery ihany no anantonanao eto, oka ho azy dia ho azy irery ihany, satria ny fanahinao ny tiany tompo ho vonjena, ny fanahinao, ny fanaika ny koa. Mitady ny tompo isika mba ho voavonjy, izay no tanjontsika mba hiditra ny lanitra. Ka oka ianao hikarakara ny mandrakizay ianao, oka hikarakara ny mandrakizay ianao, satria ho avy ny fotoana hialantsika ety. Ho avy ny fotoana tsy maintsy miala ety ambony tany isika. Karakarao ny tranonao any an-danitra. Ianao va tsy mba maniry ho any an-danitra? Ry havana, tsisy olon-kafa afaka andrasantsika hikarakara ny tranontsika isam-batan'olona. Tsy maintsy miezaka ny tsiraray avy manamboatra ny tranony any an-danitra, raha te ho any an-danitra ianao. Eto amin'ny tompony mombanao, mangatà famindram-po aminy, mba tena ho sampany tokoa, mba ho sampany tokoa eo amin'i Jesosy isika. Ka ho dioviny iray, mba hamoa bebe kokoa, ataovy ny fibebahanao, ataovy ny fibebahanao. Hivavaka isika tompo. Jesosy io, ndreto izay Jesosy. Miantso anao tompo, manaja anao Jesosy, mame voninahitra anao Jesosy, satria ianao ilay tena voaloboka. Oh Jesosy, ianao ilay tena voaloboka Jesosy, ary tsisy toanao, tsisy toanao Jesosy. Ka miantso anao zay Jesosy malalao, engany Jesosy mba ho sampany izay. Mangataka aminao a Jesosy, amindra fo aminay tsiraray avy Jesosy, satria tompo tonga taminay ny teninao Jesosy, teny mamy ny azonay Jesosy. Saotranao fanay masina, satria raha izay fotsiny ihany, tsy hainay ny manazava ny teninao, tsy hainay ny mahafantatra ny teninao, fa ianao fanay masina no miasa. Ka raha miasa ianao, tsisy ny masakana, fa nahazo sakafo ampanahy izay, fa nanarana anay mba tena ho sampany tokoa izay eo aminao Jesosy. Misaotra fanay masina malala, misaotra ray, mbola fanay miaino ny teninao, mbola fanay miezaka miova eo aminao. Eny, raha ny tenanay tsy afaka miova izay, fa ianao no angatanay hanova anay. Indreto izay Jesosy, mandohalika eo anatrehan'ny seza fiandriananao, mandohalika eo anatrehan'ny seza fiandriananao Jesosy malalao, miantso anao, manaja anao, manome voninahitra anao. Ianao ilay voaloboka Jesosy io, izay ilay sampany ho ianao. Eny, ianao miteny fa mila mitoetra ao aminao izay, satria raha tsy mamoa izay dia alany iray. Eny, alany iray izay, ary atsipiny any anaty afo dia ho may. Oh Seigneur, mamindra fo aminay, mamindra fo aminay Jesosy io, mba tena ho sampany tokoa izay ao aminao Jesosy, mba tena ho sampany tokoa izay Jesosy ao aminao Jesosy io. Mifona aminao Jesosy, mifona aminao ny amin'ny tsy fankatoavana anao. Eny Jesosy, mpanompo tsy mahasoa izay, impiry izay no tsy mankatoa anao, impiry izay no tsy miaino anao Jesosy io, fa manao izay tianay manofo anay. Ka mifona Jesosy io, mifona aho Jesosy io ny amin'ny tsy fankatoavako anao, mifona aho Jesosy io ny amin'ny tsy fiainoko anao. Mifona Tompo, mamela ny heliko ianao
Jesosy, impiry aho no mandeha araka ny fisainako, impiry aho no mandeha araka ny nofoko, ka mifona aho Jesosy, mamelay anao Jesosy, ny amin'ny tsy famendrehako rehetra Jesosy, izay tsy nankatoavako anao, izay nandehanako araka ny fisainako Jesosy, fa tsy ny haino anao. Mamindra fo e Jesosy, mamela anay zanakao tsiraray avy Jesosy, ho anay tsiraray avy ato Jesosy, izay nandeha araka ny fisainanay, izay nandeha araka ny nofinay Jesosy, ka mifona aminao zay Jesosy. Mamela anay Jesosy, mamindra fo aminay Jesosy. Tompo malala ho any amin'iza moa izahay, raha tsy ho any aminao rery ihany. Ianao rery ihany no mpamonjy tonga lafatra, ianao rery ihany no voaloboka, tsisy voaloboka hafa Jesosy, tsisy voaloboka hafa Jesosy, fa ianao rery ihany, ianao rery ihany no ahafahanay Jesosy miditra any an-danitra. Tompo malala ho, raha loha izahay dia alany iray, raha lany biby koa izahay dia alany iray, raha maitso tsy maniry tsara koa izahay dia alany iray. Mifona Jesosy, mifona Tompo, satria raha tsy mahavokatra izahay, raha tsy mankatoanao izahay dia alany iray. Mifona Jesosy, amboary izahay mba tena ho mpanomponao tokoa, mba tena faly anao tokoa Jesosy. Amboary zay Jesosy, avao zay Jesosy, mba tena ho mpanompo mahasoa anao tokoa, satria ianao no Andriamanitra lehibe indrindra, ianao no tsara indrindra Jesosy, ka mangataka ny famindram-ponao, mangataka ny famindram-ponao Jesosy. Ho any amin'iza moa izahay, ho any amin'iza moa izay Jesosy, ianao rery ihany no mpanafaka, ianao rery ihany no mpanavao anay, afao zay Jesosy, diovy zay Jesosy, diovy zay Jesosy, oky ianao Jesosy amonjy anay, oky ianao Jesosy anafaka anay Jesosy. Ianao no mpamonjy tonga lafatra Jesosy, ianao no mpamonjy tonga lafatra Jesosy. Mangataka ny famindram-ponao, mangataka ny famindram-ponao Jesosy. Ianao rery ihany no afaka mamonjy anay, ianao rery ihany no manafaka anay, afao zay Jesosy amin'ny tsy fahamarinana rehetra, afao zay Tompo amin'ny tsy fahamarinana rehetra Jesosy. Oky ianao Jesosy anafaka anay Jesosy amin'ny tsy fahamarinana rehetra Jesosy. Diovy Jesosy ny fisainanay rehetra, diovy ny fisainanay Tompo, mba hadio eo anatrehanao, mba ankatoanao Jesosy, ka aoka Jesosy ny fisainanao Jesosy no andray Jesosy, ny kontrola ny fisainanay Jesosy, manomboka an'io Jesosy. Aoka ny fisainanao Tompo no anadio ny fisainanay Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy ny fisainanay. Oka Tompo ianao Jesosy, oka ianao no anatin'ny fisainanay Jesosy, ka tena isaina toy ny fisainanao Tompo izahay, fa tsy handeha araka ny eritreritra anay amin'ny maha olombelona anay, amin'ny maha nofo anay Jesosy, fa oka Tompo tonga aminay ilay tenin'ny Paoly apôstôly, isaino zavatra any ambony izay toeranao Kristy Jesosy. Aoka Tompo, ny any aminao no isainanay Jesosy. Tompo malala ho, mamindra fo aminay, mamindra fo aminay, mba ho mendrika eo anatrehanao izahay. Mangataka aminao Jesosy, mangataka aminao Jesosy, mamindra fo, mamela ny elokay, mamela ny elokay Jesosy Tompo. Ho any amin'iza moa izahay, raha tsy ho any aminao irery ihany, ho any amin'iza moa izahay, raha tsy ho any aminao irery ihany Jesosy. Tompo malala ho, diovy ihany koa Jesosy ny masonay, ny fijerinay Jesosy, mba ho toy ny fijerinao Jesosy, mba hanampitiavana izahay, mba handefitra izahay, mba hity ny olona rehetra izay Jesosy. Diovy ny masonay Jesosy, satria ianao Jesosy Andriamanitra be famindram-po, Andriamanitra be fitiavana ianao. Diovy ny masonay Jesosy, mba ho tahaka anao Jesosy, mba ho tahaka anao Jesosy, mamindra fo aminay ianao Jesosy. Tompo malala ho, ianao l'Andriamanitra tsy tia ota, Tompo malala ho, Tompo mankala ota koa izay Jesosy malala ho, rikoriko amin'ny ota koa Jesosy malala ho.
amboary foana izay Jesosy io. Amboary foana izay Jesosy malala o. Tompo malala o. Diovy amin'ny ranao koa Jesosy ny vavanay, ny fiteninay Tompo, mba hiangina izay Jesosy malala o. Mba hiangina izay Tompo, Jesosy malala o. Ampianary izay, mba tsy be teny Jesosy io. Satria ianao Jesosy dia tsy be teny ianao Jesosy. Tompo malala o. Tsy be teny ianao Jesosy malala o. Ka ampianary izay anany toetranao. Ampianary izay Tompo satria Tompo, ny lelanay dia fantsona kely amin'ny vatanay Jesosy io. Eny, fitaovana kely amin'ny vatanay Jesosy nefa ny Tompo. Mipetipetina Jesosy malala ny vavanay. Ny lelanay Tompo mipetipetina Jesosy io amin'ny fiteny tsy mendrika rehetra. Jesosy eo amin'ny bokin'i Jakoba manambara Tompo. Fa lelanay dia tena fantsona kely Tompo nefa Jesosy be teny loatra Jesosy, amboary ny fiteninay. Amboary ny lelanay Jesosy, diovy amin'ny ranao soa. Diovy amin'ny ranao soa ny vavanay Jesosy io. Diovy amin'ny ranao soa Jesosy malala o. Mba tsy teny fitaka, mba tsy teny foana, sasao amin'ny ranao Jesosy. Sasao amin'ny ranao Jesosy mba homendrika ho anao Jesosy io. Mba homendrika ho anao Jesosy malala o. Ka hiteny tahaka ny Davida mpanomponao Jesosy io. Hoe asio fiambenana varavaran'ny molotro. Eny Tompo, asio fiambenana varavaran'ny molotro Jesosy io. Tompo malala o. Mba tsy hanotako aminao. Mba tsy hanotanay aminao Jesosy io. Tompo malala o. Ampianary izay Jesosy ahiteny mendrika Jesosy io. Oka ianao Tompo amindra fo Jesosy amin'ny olona tia fosafosa, amin'ny olona tia ady, amin'ny olona tia mpiteny ratsy Jesosy io. Raha mibebaka aminao Jesosy ny zanakao tsiraray avy Tompo. Oka ianao Tompo hanavao sy hanamboatra ny fiteniny tsiraray avy. Mamelà Jesosy amin'ny fiteninay tsy mendrika rehetra Jesosy io. Amboary foana izay, avaozy ny fomba fiteninay Tompo. Mba tsy handany fotoana Jesosy amin'ny zava-poana Jesosy io. Ka rehefa ohatra mizavatra amin'ny dia indray telefona dia ho be resaka. Amboary Jesosy ny zanakao tsiraray avy Jesosy io. Mba tsy handany fotoana Tompo satria Jesosy ilay fahavalo dia miandry akendro-toana Jesosy io. Hiampangananay Tompo. Ka izay teny avoaka amin'ny vavanay Tompo dia hitsaranao anay izany. Satria Jesosy araka ny teninao, fa ny teninay no hamarinana anay, ary ny teninay ihany koa no hanamelohana anay. Jesosy io, diovy ny vavanay. Diovy ny vavanay Tompo mba tsy teniteny foana. Ampianary izay Jesosy ampianary izay Tompo. Eny Tompo, ampianary izay mba hiteny kely Jesosy efa tsy be teny Tompo. Jesosy malala o. Eny Jesosy natenen'olona raha Jesosy miavona Jesosy izahay. Nefa Tompo mangina toanao Jesosy dia tsy maninona izany. Ampianary Jesosy ny fombanay tsiraray avy Jesosy io. Ampianary izay Jesosy mba hiandiny tena Jesosy io, ary hankatoanao Jesosy ka hiaro ny tenanay, hiaro ny vavanay mba tsy hisy fitaka eo anatrehanao Jesosy malala o. Tompo, diovy koa ny sofinay. Diovy ny sofinay Jesosy izay renesy ny sofinay Tompo. Izay zavatra henonay Jesosy iran'izao tontolo izao. Zavatra teniteny foana izao tontolo izao Jesosy malala o. Diovy ny sofinay Jesosy io, satria maro Jesosy zavatra renay eran-tany. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny sofinay. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny sofinay Jesosy malala o. Oka ianao Tompo hanala Jesosy izay tsy mendrika hatry anatin'ny sofinay Jesosy malala o. Diovy amin'ny ranao sarobidy Jesosy io. Diovy amin'ny ranao sarobidy Jesosy io. Oka ianao Tompo hanafaka izay tsy ao anatin'ny sofinay Jesosy malala o. Ka dorako amin'ny ranao izany Jesosy malala o. Diovy amin'ny ranao koa Jesosy ny fonay Jesosy io. Ny fonay Tompo ao no tena aina Jesosy. Ao no tena aina Jesosy. Diovy ny fonay Jesosy io. Diovy ny fonay Tompo mba hanapitiavana izay, mba tsy ho mora tezitra izay. Diovy ny fonay Tompo mamindra fo aminay ianao. Mamelà ny elokay Jesosy io. Ny fonay Jesosy no tempolinao. Ny fonay no tempolinao Jesosy satria Tompo tempolo masonao izay. Ilainao izay Jesosy malala mba tsy hanapahatezerana ary koa mba madio am-po Tompo. Satria Jesosy raha tsy madio am-po izay, raha tsy manam-pahamasina izay Tompo dia tsy ahitanao.
ka diovy ny fonay tompo, mamindra fo aminay. Mamelà ny elokay Jesosy io, mamelà ny elokay Jesosy io. Jesosy tompo, diovy ny momba ny tenanay manontolo, lohanay ka hatramin'ny faladianay amin'ny rano soa, amin'ny rano soa. Jesosy mamindra fo aminay ianao. Sotroko ny ranao Jesosy a, sotroko ny ranao Jesosy a, sotroko ny ranao Jesosy, anadio ny taovako rehetra, anadio ny taovako rehetra. Ny ranao Jesosy ilay raha sarobidy teo ambony hazo fijaliana Jesosy io, no manadio Jesosy ny aretina rehetra, mamela Jesosy ny fahotanay rehetra. Koko tompo ny ranao ikory anatin'ny taovanay Jesosy a, andoro Jesosy a, ny loharanokaretina rehetra Jesosy io. Ny loharanokaretina tompo andoro izany. Tompo malala doro Jesosy amin'ny ranao, ny loharanokaretina rehetra Jesosy malala o, ka tsisy aretina hitoetra amin'ny tenanay, anatin'ny vatanay. Tompo dorako amin'ny ranao zany, dorako amin'ny ranao zany Jesosy io. Ka ny ranao no mikory anatin'ny lalandranay Jesosy a, satria Jesosy a, sampany aminao izay, sampany aminao zay tompo malala o, ka oka tompo tsisy aretina azo anay na dia kely ara tompo, foka ny ranao tompo nikory anatin'ny lalandranay Jesosy, satria zanakao izay, zanaky lanitra izay Jesosy io, zanaky lanitra Jesosy malala, koko tompo anadio anay tanteraka Jesosy io, ka misaotra anao Jesosy a, misaotra anao Jesosy a. Tompo malala mivavaka izay tompo malala ho an'ny olona ho tsiraray avy, zanakao tsiraray avy Jesosy eran-tany, amboary Jesosy io, mibebaka ho izay tompo malala ho, mamelà Jesosy zanakao tsiraray avy, mamelà tompo zanakao tsiraray avy, mamindra fo Jesosy io, mamindra fo Jesosy a, amin'ireo zanakao izay mitalao aminao Jesosy a. Raha hiala amin'ny fanompo-tsampy tompo, dia oka ianao tompo amindra fo amin'izy ireny, mamindra fo Jesosy a, amin'izay hiala amin'ny fanompo-tsampy. Raha natsampy izy ireo tompo anio, fenao iray ihany no Andriamanitra, afa-tsy Andriamanitra hafa Jesosy a, oka ianao tompo amindra fo aminy, mamelà ny elon'ny Jesosy malala o, mamelà ny elon'ny tompo malala o. Oka ianao tompo hanafaka Jesosy a, ny tsiraray avy tompo, izay mibebaka aminao tompo, izay mangataka fanafana aminao tompo, mamindra fo Jesosy malala o. Ianao Jesosy no mpanasitrana, mpanafaka Jesosy a, ianao tompo ny mpanasitrana tompo, ny aretina rehetra. Tompo malala o, raha misy tompo marary ato, oka ianao tompo hanasitrana, mamelala ilay fanahy masinao Jesosy a. Ianao tompo no mpanasitrana, ianao tompo no dokotera, oka ianao hikasika ny olonao tsiraray avy, oka ianao hikasika ny olonao tsiraray avy Jesosy malala o, andoro Jesosy a, loharanonkaretina rehetra Jesosy, oka ianao hanasitrana Jesosy a, izay mitalao aminao, izay mitalao aminao Jesosy malala o, ianao no dokotera ambony dokotera rehetra, oka ianao tompo hanasitrana Jesosy ny zanakao izay mitaraina aminao, izay anatin'ny tsy fahasalamana Jesosy io, tsisy izay tsy hainao atao Jesosy a, tsisy izay tsy hainao atao Jesosy a. Ianao tompo hikasika ny tsiraray avy tompo, anafoana tompo loharanokaretina, hanasitrana tompo izay olona misy douleur rehetra Jesosy malala o, mangataka aminao aho. Jesosy tompo, mangataka ihany koa ny fanahy masinao, oka ny fanahy masinao Jesosy ameno anay tsiraray avy, oka ny fanahy masinao tompo ameno anay tsiraray avy. Mila anao izay fanahy masinao, ianao ilay fanahy ny iray, ianao irery ihany no afaka mameno anay, ianao ilay eto aminay mandrakizay, ianao ilay fahazavana, ianao ilay lehibe indrindra, ianao zany fanahy masinao, ianao ilay mananatra anay foana fanahy masinao, ianao ilay ho anilanay fanahy masinao, ianao ilay mitari-dalana anay amin'ny famarinana rehetra, ianao ilay mampitandrina anay foana koa mba tsy halatsaka anay amin'ny fahotana. Misaotra anao fanahy masina, ianao ilay mampitandrina anay foana amin'izay ataonay, eny, ary ianao ilay miresaka aminay rehefa mangina izay, dia nay ny feonao fanahy masina o, fanahy masina malala o, misaotra anao izay, mangataka ny fahafinoana avy aminao. Oka ianao ameno indray ilay solika atao anatinay tsiraray avy, fenoy ianao fanahy masina o, ianao ilay fanahy ny iray, ianao ilay fanan'Andriamanitra tam-piandohana, ianao ilay nanomba tambony rano, ianao ilay tamin'ny voalohany efa teo ianao fanahy masina, efa teo ianao fanahy masina o, mangataka aminao fanahy masina o, fenoy ianao izay, fenoanao izay fanahy masina o, ianao ilay fahazavana, ianao ilay jiro manazava ny lalanay, ianao ilay mananatra anay,
mba tsy hanotanay. Ianao ilay miaro anay, ianao ilay manakana ny dianay amin'ny tokony tsy alehanay, satria masina ianao, araka izany hoe fanahy masina ianao, ka tsy tia ota ianao, tsy tia ota ianao fanahy masina, ka tsy tianao izahay andeha amin'ny fahotana, ka misaotra anao fanahy masina, misaotra anao Saint Esprit de Dieu, ianao no miaro anay, ianao no mikarakara anay, ianao no mampitandrina anay, ianao no manadio anay fanahy masina o. Eny homaninao izahay ho an'ny iray manokana, ho an'i Jesosy irery ihany. Eny tsy tianao ny tempolinao aloto fanahy masina o, satria tsy mipetraka anatina tempolo maloto ianao fanahy masina o, fa tianao izay ho masina, tianao izay ho masina toanao fanahy masina o. Eny fanahy masina o, ka misaotra anao fanahy masina, misaotra anao, amasino izahay, amboary izahay, anafoana izahay. Oka ianao ampafantatra amin'ny zanakao tsiraray avy izay manatrika eto, na ovinanao enoin'izy ireo ny teninao anio. Oka ianao ampafantatra ny tsiraray avy, raha mbola misampy amin'ny tokantranon'izy ireo, ao anatin'ny tranon'ny tsiraray avy. Oka ianao ampafantatra ny tsiraray avy, oka ianao anoran'izy ireo fa misampy ohatra tsy maintsy alàna. Ampalalao an'izy ireo fanahy masina o, ampalalao an'izy ireo fanahy masina o. Oka ianao ampafantatra an'izy ireo, ampiratra ny masom-panahy tsiraray avy, mba tsy handoto ny zanakao tsiraray avy. Fanahy masina o, mankasitraka anao, mankasitraka anao, ianao ilay fanahy masina be fitiavana, ianao ilay eto aminay mandrakizay. Ka misaotra anao fanahy masina, misaotra anao ray malala ny amin'ny fotoam-bavaka anio, misaotra anao Jesosy satria tianay ianao. Eny araka ny teninao Jesosy io, raha misaraka aminao izahay dia tsy mahefa manao na inona, tsy afaka manao na inona Jesosy io. Ka indreto izay Tompo, miantso anao, mangataka aminao Jesosy, tano izay fa tsy mahatana anao, tano izay Tompo fa tsy mahatana anao. Fa raha izay Tompo no mitana anao Jesosy dia menjera izay, fa mangataka ny tananao Jesosy, tazomy izay Tompo, tazomy Jesosy, mba tsy hibolisatra ny dianay Jesosy, tazomy Tompo, mba ho tody any an-danitra izay Jesosy, ampahirezo ny reraka Jesosy, raha misy reraka ato Tompo, ampahirezo, tafiny herin'ny fahirezanao Jesosy, tany fa tsy mahatana anao izay. Arovo zanakao tsiraray avy, ampahirezo zanakao tsiraray avy Jesosy. Oka ianao hamaly ny vavaka ho an'ny tsiraray avy Jesosy, izay mitady ianao fatratra amin'ny fony manontolo, amin'ny fony manontolo. Misaotra anao Jesosy, engany ka ho voaloboka mendrika anatrehanao izay Jesosy malala o. Misaotra Tompo satria nibebaka taminao izay Tompo malala o. Ka izao izay Tompo dia hanolotena ho anao. Atolotray Tompo ny tenanay indray Jesosy, fanatitra velona ho anao Jesosy. Atoloray ny Tompo ny tenanao, raha vony ianao tena naradian'i Jesosy. Raha mbola tsy nandray ny Tompo ianao dia raisy Jesosy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Afaka miteny amin'ny Tompo ianao, fa mino anao izy tena vony ianao handray Jesosy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Raiso izy mba ho tena sampany ianao, mba tena ho sampany amin'ny voaloboka dia Jesosy no voaloboka. Raiso Jesosy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanao, satria raha ohatra ka ianao rery fotsiny mandeha dia ho reraka ianao Tompoko, ho reraka ianao, fa raiso Jesosy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Jesosy reo ny zanakao Jesosy izay mbola tsy manana anao Jesosy, ka handray anao Tompo sy ho mpamonjy ny fiainan'i Jesosy. Enoy Jesosy ny fangatahany Jesosy, oka ianao hanjaka ao am-pony, oka ianao hitoetra ao anatin'ny fony Jesosy, raiso izy ho Tompo sy ho mpamonjy, raiso izy Jesosy mba ho tena zanakao Jesosy. Tompo malala ianao no raisiny ho Tompo sy ho mpamonjy ny fiainan'ny Tompo, ka enoy Jesosy ny fivavahany, enoy Jesosy ny fibebahany amin'ny fahotany rehetra Jesosy malala mamindra fo aminy ianao. Oka ianao Tompo hanoratra ny anarany ao an-danitra Jesosy amin'ny bokinao Jesosy, ka mba ho tonga ho zanakao koa izy Tompo malala satria ianao Jesosy no mpamonjy tonga lafatra. Jesosy ho anay kosa Jesosy izay efa ao aminao Jesosy, dia atolotra ny tenanay Jesosy, ho fanatitra velona Jesosy ho anao. Ity Tompo anao ny asanao, ity Tompo anao izay sitrakao. Tompo malala mamindra fo amiko ianao, mamela ny heliko ianao Jesosy malala ity Tompo hanolotra ny tenako indray Jesosy, anompo anao Jesosy hatramin'ny farany, mba hamokatra Jesosy ho anao. Diovy ao ray malala
Diovy ao ray malala o mangatà amin'ny ray ianao hanadio an'iray ianao. Satria araka ny tenin'Andriamanitra teo dia ny iray no manadio antsika mba hamoaza antsika bebe kokoa. Diovy ao ray malala o. Diovy ao ray malala o. Mba hadio ho an'i Jesosy. Mba hadio ho an'i Jesosy. Diovy ao ray malala o. Diovy ao ray malala o. Mba hadio mba hamoa bebe kokoa. Diovy ao ray malala o. Diovy ao ray malala o. Diovy zanakao tsiraray avy ray io. Diovy ray malala zanakao tsiraray avy. Mba hadio bebe kokoa ary hamoa bebe kokoa ho anao ray. Ho anao ray. Ankalazana ny anaranao. Anandratana ianao satria ianao no Andriamanitra ka misandrata ray malala o. Misandrata Adonay. Misandrata Yeshua Masia. Misandrata ianao satria ianao no Andriamanitra. Ianao ilay ho avy Yeshua. Ianao ilay ny amin'ny raha ho an-lanitra ho avy ampiakatra anay. Eny misandrata Jesosy io satria ianao no Andriamanitra tokana. Tsy misy hafa. Ianao rery ihany no tompoina. Ianao rery ihany no ankalazaina. Ka makasitraka anao Jesosy io. Makasitraka anao ny amin'izao fotoam-bavaka alina izao. Misaotra ray satria ianao no manadio anay. Ianao no manadio anay. Eny araka ny teninao fafazako rano madio ianareo mba hadio. Misaotra anao ray malala o. Eny diovinao zay tompo mba hanafaka anay amin'ny fahotanay. Misaotra ray malala o. Misaotra ray malala o. Ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Ho anao rery ihany ny dera sy ny haja hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay doria. Misaotra anao ray. Misaotra anao ray. Mankalaza anao. Mankasitraka feny Jesosy io. Mankasitraka feny Jesosy io. Ny voninahitra dia ho anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka hatrehitriny ary mandrakizay doria. Misaotra ray io. Misaotra ray io. Ho any amin'iza moa izay ratsy ho any aminao. Ho any amin'iza moa izay ratsy ho any aminao Jesosy. Ianao no mendrika hoderaina. Ianao no mendrika ankalazaina Jesosy. Sambatra izay manana anao. Sambatra izay manana anao tompo. Ianao rery ihany ilay Andriamanitra ho avy. Ianao rery ihany no mendrika ho tompoina Jesosy. Ho any amin'iza moa izay ratsy ho any aminao. Ho any aminao rery ihany ka misaotra tompo. Ny voninahitra dia ho anao mandrakizay doria. Misaotra tompo. Aleluia. 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 Amen. Aleluia. Isaorantsika ny tompo ny amin'ny fitiavany antsika sy amin'ny teny nomeny antsika io. Ny tompo amaly ny vavaka izay nangatanao taminy. Mahereza tompoko fa tiantsika Jesosy. Aza reraka ny mamaky baiboly sy miantso an'Andriamanitra mivavaka aminy satria izy rery ihany ilay hiafarany izao tontolo izao. Enganeka tena hiafarantsika koa nesika ho tafiditra any an-danitra isika. Izay raha tompoko fa dia mametraka veloma aminareo tsiraray avy aho dia mahereza hatrany dia aza mitsahatra ny mivavaka fa tiantsika ny tompo. Veloma indray tompoko tahian Jesosy daholo. Amen.